dia mbola faly miaraka amintsika ao anatin'izao fampahirezana foy izao. Milohan'ny zavatra rehetra dia hivavaka isika. Misaotra anao mandrakarivo izay Jehovahandriamanitra iray no famindram-ponao lehibe fa mbola mahavelona ny anay tratra izao fiomanana ny pasika izao. Matoko sy mino izay fa nyfanahinao masina dia asa mandrakariva merina anay ho amin'ny laoniny mba tsy hanadinonay ny zavatra mitranga rehetra teto amin'ity izao tontolo izao ty na teto amin'ny firenena teo anivon'ny fiangonana mba ahafahanay misintona lesona ka tonga nay hiverina tanteraka amin'ny famarinana sy hahatakatra ny zavatra lehibe tianao ampitaina ao anatin'ny pasika. Dia mitenena Jehovah fa mahay ny mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Raha ny marina dia roa andro sisa dia tonga ilay pasika ara-baiboly, satria araka ny lesona nampitaina tamintsika teto ny taona ara-baiboly dia manaraka ny fiodin'ny volana, ary ny pasika dia amin'ilay volana voalohany amin'ny taona amin'ny 14 volana Abiby na 14 volana Nisanina. Kanefa izay volana ara-baiboly izay dia mitomboka mandrakariva amin'ny maizim-bolana. Isaka mitonga amin'ny maizim-bolana zany dia midika izay fa volana vaovao misy fandimby izay, ary izay no nahatonga antsika somary ny resaka fa tsy tonga ho azy zany eo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely izay niaina tao anatin'ny Espaorina vokatry ny fanandevozan'ny Egypte aminazy, araka ny nambarantsika hoe tsy afa-misaraka amin'ilay Isaia 1:20 hoe indro niaizina manarina ny tany, ny Espito manarina ny firenena. Matoka fa efa mikatakatrintsika ny zavatra tiana ambara, satria raha ny tena marina mitomboka ilay volana ara-baiboly dia ny dikany dia miomana ho amin'ilay pasika fanafahana izay ataon'i Jehovah. Kanefa izay fiomanana ny pasika izay dia misy fahoriana nandalovana tao, ary izay fahoriana nandalovana izay dia vokatry ny fiodinana tamin'Andriamanitra, tsy fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra, fanadonoana an'Andriamanitra, satria niaina tao anatin'ny fiainan'ny Egyptiana izay fiainana baranahany ny zanak'Israely. Lasa nanompo sampy, lasa vola arena no bahana tao an-tsaina, filalaovana, fanomezana vahana ny filany nofo, ary ny Egyptiana koa dia toraka izany satria ny anaran'ny zanak'Israely. Fa nataitra ositsika dia zao ohatrany tsy nisy famaizana ho an'ny Egyptiana fa ny zanak'Israely no faizina. Raha mandinika tsara ny soratra masina dia Andriamanitra ositsika ninitsy mijery ny androny tsy fahalalana, tsy nahafantatra ny Egyptiana ny maizy an'ilay tena Andriamanitra, fa ny zanak'Israely no fidiana manokana nampahafantarina an' Jehovah, tsy hoe ny angarana fa mba atao manana andraikitra ampita ny famarinana ho an'ireo tsy mahalala. Kanefa izy le nahalala indray lasa nanadino no marina, ary izay no nahatonga ny fahoriana tsy rohoma-tany mianjady tamin'ny Israely, izay anadika antsika hoe aizina, aizi-pito nanjo ny zanak'Israely. Mety gaga ny Israely hoe ahoana saminy tsy mety izao no natao, fa maninona izay taranaka izay ny fidiana manokana ny ara-pahoriana, fa maninona reto jentilesy reto ohatra ny miaina miadana misy anton'izay, satria ilay fahoriana ny anjady dia vokatry ny fianarana n'ilay toe-panahin'ny Egyptiana. Dia sokafan'Andriamanitra ny masom-panahy ny zanak'Israely ahita fa ilay aizina nahatonga ny aizina tao aminy dia ilay fiainan'ny Egyptiana, zany hoe reto Egyptiana ohatra ny miaina miadana, miaina finaritra, ohatra ny sambatsambatra, afaka manao izay tiany atao ireo, io le toetra io le tena aizina izay miafina ao ambadika le zavatra mamirapiratra, zavatra mafinaritra ity amin'ity zao tontolo izao ity, le aizina ara-panahy izay tsy maintsy efara amin'ny fahoriana
natao miasa tamin'ny zanak'Israely satria zao no fidin'Andriamanitra manokana ka rehefa nahatsapan'la fahoriana de nitodika tamin'i Jehova de nidina am'izay Jehova naniraka ny Mosesy. Rehefa nidina izy de misy lalam-pamonjena, lalam-panafahana soritany tsy tonga de afaka teo amin'ny ao fa nisy fanomanana ny zanak'Israely ary tena nitanjona kendren'Andriamanitra de ny ahitany zanak'Israely ny faratsiny ny fitondrantenany ny Egyptianina zay nanomboka tao aminy aloha kanefa rehefa tapa-kevitra hiverina amin'i Jehova izy de niditra ny sehatra Jehova hitondra fanafahana ho azy kanefa araka ny tenenitsika hoe reto Egyptianina reto koa ange tena tian'Andriamanitra ary misy antony matoa ny zanak'Israely niara-nonina taminy satria tian'Andriamanitra ahafantatra any Jehova koa reto Egyptianina reto ka raha nanaiky ny Egyptianina hiverina amin'i Jehova zay ny sitrak'Andriamanitra de tsisy loza anjo ny Egyptianina. Resakitsika metomboka amin'ny volana maizina le taona ary eo le fiomanana am'le Paska fanomanana misy zavatra be de be ho aseho an'Andriamanitra am'izay ary matetika zavatra hafahafa foana no mitranga milohan'le Paska fa 17 volana Nisana araka ny resahantsika hoe raha ny marina ara-baiboly de ny 25 mars no Paska ara-baiboly fa saingy ny convention chrétienne no nametraka natao milahadiny anazy de 31 mars tsy ao anatin'le volana fenomanana efa dilan'le volana fenomanana fa ninina fotsiny zany mba atao lahady le izy araky ny fifanarahan'ny kristianina na tonga an'io fa tsy ara-baiboly fa ny tena ara-baiboly de ny alatsinainy 25 mars efa nazavaitsika lava zay zay nanaraka ny fampahirezana teto nandritra ny efa taona mahery kely na nazava an'izay satria le Paska ihany keo araka ny resahantsika hoe fahatsiarovana ny fahafatesan'i Kristy fa tsy fahatsiarovana fitsanganan'i Jesosy fa zay zavatra sotomintsika de le hoe tsara ny afantarantsika ny antony nanaovan'Andriamanitra ny Paska no le aizina tao amin'ny tany Egypta nanjono zanak'Israely Ezipito kanefa aizina koa teo anivon'ny Egyptianina tandinto am'izao tontolo zao zay tsy nahalala kanefa tsy navelan'Andriamanitra hipetraka ao anatin'ny tsy fahalalana izy fa tamin'ny alalan'ny zanak'Israely no nampahafantarana azy fa misy an'izany Jehova zany zay maso mandidy amin'ny tany rehetra ary manapaka ny tany rehetra ary tomponantoka any amin'ny zavatra mitranga rehetra ary tsy avelany iaina arak'izay tiany na jiosy na jentilisa fa tian'Andriamanitra hiverina tanteraka aminy. Ty amin'ny Exodosy 12 no nahitantsika an'izay le hoe afatra napetraky Jehova ho an'ny zanak'Israely zay mamaritra mazava tsara le 17 ny volana Nisana satria raha ny solamandry amin'ny Exodosy 12 ny Paska ho sy ny loza fahafolo zay nahafaty ny lamatoa rehetra teo amin'ny tany Egypta tamin'ny voalohany nitondrany zanak'Israely fahoriana tsy nisy loza nge niaritra tamin'ny Egyptianina fa ny aina miadana izy zany akory tsy midika hoe tena ampaheriny Egyptianina hanohiny fitondrantena ratsiny fa mba ampahiratra ny masony reto zanak'Israely reto ahita fa io toetra ratsy io ny tena aiziny zay mahatonga famaizana fa saingy mamindra fo moa Andriamanitra de tsy mamely ny olona tsy mahalala fa zay mahalala aloha de faiziny ary averiny ho amin'ny lohan'ny tanteraka. Exodosy 12 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina zay mbola ho velarintsika ihany keo amin'ny Paska zay tiany Jehova ampitaina sy ny afatra tian'Andriamanitra horentsika tsy hoe horeny fiangonana misy afotsiny fa horeny kristianina rehetra horeny zay tsy mbola mahalala horeny fiangonana rehetra satria tsy filazantsara hafa mitoritsika fa baiboly mitovy ary mitona ny olona rehetra mba hiondrika ao anatin'ny famarinany tenin'Andriamanitra satria raha mahatsikaritsika ny Paska amin'ity taona 2024 ty tsy hitovy amin'ilay Paska efa lasa teo
fa pasika ny famindram-po, pasika ny fandeferan'Andriamanitra, pasika fampieritrretana, pasika iandrasan'Andriamanitra ny olona hoe tena anarina ny zavatra tsy mety hatramin'izay ve raha ny loza tsy azo ampitahaina amin'izay loza mitranga teo aloha, tsy maintsy misy fonangely loza kely mandinidinika fa ny taona 2024 raha tsy hisy loza goavam-petaka an'izay lasy zay no ny famindrampon'Andriamanitra, satria Andriamanitra taka nipetraka indray de mandinika indray, hatraizany lesona sotomon'le zanak'olombelona manoloana ny afatra nampitain'Andriamanitra amatonany sy ny fialan'enin'Andriamanitra tamin'ny olona, hatraiza fandraisan'ny olona ny afatr'Andriamanitra manoloana ny famarinany tenin'Andriamanitra, mbola iverina ve tena andinika ny soratra masina. Ka ny andiny voalohany ka hatramin'ny fa enina, ary Jehovah ny teny tamin'ny Mosesy sy Arona teo amin'ny tany Egipta ka nanao hoe ty volana ty ho voaloham-bolana ho anareo, de ho voaloham-bolana amin'ny taona ho anareo mitenena ianareo amin'ny fiangonana de ny Israely rehetra, ka manaova hoe amin'ny andro fahafolo amin'ity volana ity de aoka samiaka zanak'ondry iray avy izy rehetra araky ny fianakaviany, de ny zanak'ondry iray avy ho an'ny isan-trano, ary raha vitsy loatra ny iray trano ka tsy mahalany zanak'ondry iray de aoka izy zay namany mifanakaiky trano aminy aka arak'izay isan'ny olona, ny olona rehetra samy arak'izay tokony ho laniny avy no ansanareo ny zanak'ondry tsy misy kilema de laza iray taona no alainareo amin'ny ondrina amin'ny osa izy ary ho tehirizinareo izy hatramin'ny andro fa 7 amin'ity volana ity de amono azy amin'ny ariva ny fiangonana de ny Israely rehetra. Io le andro fa 7 le volana fenomanana, le tena pasika ara-baiboly araky ny tenin' Jehova fa tsy convention chrétienne, ary famonoana ny zanak'ondry. Rehefa tena jerevantsika ny zavatra tian'Andriamanitra ampitaina de vao manomboka ny taona ara-baiboly, ny taona vaovao, de ohatra ny fampiverenana ny olona mba hisaintsaina n'le zanak'ondry tsy misy kilema, zay no vonono fiangonana tamin'ny fa 7 ny volana anisanina. Fa raha jerevantsika ny zava-pinao ambadik'izay ara-baky teny izy teto de tena zanak'ondry ny vonoany, fa tandindo ny zavatra taty aoriana izy, fa Jesosy Kristy koa rehefa nombona teo amin'ny hazo fijaliana de tamy fa 7 ny volana anisanina, tandindo ny Jesosy Kristy zany le zanak'ondry tsy misy kilema zay mivonoany ty, tandindo ny Jesosy le zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisotra ny fahotany ty zao tontolo zao ty, ombona sy ho faty eo ambonin'ny hazo fijaliana tamy fa 7 ny volana anisanina. Zany hoe fisarihana ny sain'ny olona mba hiverina mantatra amin'ny Jesosy, tena nandray marina an' Jesosy ve, le tena famarinan'Andriamanitra ve, lay novonoana tamin'ny fa 7 ny volana nisanina ve. Noho izany zany le pasika amin'ity taon'ity de pasika fandinihan-tena sy fahatserovana ny famindrampon'Andriamanitra lehibe, satria tsy ringantsika fa velonaina soa tsara ary miandry Andriamanitra, satria taona ny fanarenana ozytsika raha mitondra fampaherezana ta, satria mandaa vaovao, taona vaovao, faterahanam-baovao, zany ny zavatra nampitaina tamintsika, de miandry Andriamanitra anaiky ho ateraka ve, anaiky ho tonga amin'ny fiovam-po ve, anaiky ny fanavaozana ve, anaiky ny famarinany tenin'Andriamanitra ve, manoloana ny zavatra hita, satria reto zanak'Israely reto tsy hoe navoaka fotsiny tao, nafahana fotsiny tao, fa tena vavolombelona ny zavatra mitranga tao amin'ny tany Egipta zay tandindony ty zao tontolo zao ity, de niditra nomena azy le taona vaovao, de nomena azy le voaloham-bolana zay netomboka tamin'ny maizom-bolana, ka betsaka ny fiangonana araky ny namparatsika miverina ho amin'ny famarinana, mitandrina voaloham-bolana, fa misy antony eo anatrehan'Andriamanitra ny zavatra rehetra, tsy misy tongatonga ho azy. Na io masoandro mibalika io misy hevitra ara-panaten'Andriamanitra ampitaina, kitany any amin'ny lanitra misy hevitr'Andriamanitra tiany ampitaina, ny volana misy hevitr'Andriamanitra tiany ampitaina, ary ny fomba fiodin'ny volana, ny zavatra rehetra mitrangy eny an-danitra eny de misy afatr'Andriamanitra mipaka aty amin'ny olona. De eo no azavaintsika kely, satria miomantsika ho amin'le pasika.
fa inona ny zavatra mpahafantarin'Andriamanitra ny zanak'Israely amin'io le hoe metomboka taona ty taona ty ozy de ho taona vaovao ho anareo, ity volana ty ho voalohambolana ho anareo ary voalohambolana amin'ny taona ho anareo, zany hoe asaina mahatsapa fa misetomoa ny fanafarana de am'le taona vaovao voatendrin'Andriamanitra azy, tsy tongatonga ho azy le fahaterahana, tsy tongatonga ho azy ny mandaha vaovao de tao amin'ny firenena, fa tian'Andriamanitra ho ateraky indray de nomeny an'izao fahalalana zao tsika mba hisaintsainatsika de manomboka ao am'le maizom-bolana de tokony ho tonga ny fandinihan-tena ny olona, fa tsy hoe faly fotsiny hoe andeha hivavaka isaky ny voalohambolana, fa inona natao anatin'le voalohambolana, fantatritsika ve ny hevitr'Andriamanitra ao anatin'io maizom-bolana io. De raha mijeritsika eo anatin'ny soratra masina, satria be deaibe ny andiny soratra masina zay ny falazava tsy afaka ho azavaintsika ny herin'ny tenantsika, fa tsy maintsy Andriamanitra foana no anontaniana hoe inona ny tianao ampitaina ao anatin'izay volana maizin'izay Andriamanitra. Raha mijeritsika ny Efesianina 5 misy kilalao teny takan'izay ny ataon'Andriamanitra, fony zava-dalina foana ny tenin'Andriamanitra ary eo ambadiky ireny teny vakitsika eo anatin'ny Baiboly ireny de misy teny sarim-patarina kanefa tsy azavaintsika amin'ny fisainana maha-olombelona, fa avelan'Andriamanitra ihany no anazava azy satria miafina ao anatin'io Baiboly ihany ny dikany zavatra tiany ampitaina. Mandinika zao tsika ny Efesianina 5 de miresaka ny Kristy sy ny fiangonana, miresaka lasy vavy de miresaka Kristy sy ny fiangonana, misy fampitahana ao. Efesianina 5 de ny andininy fa 2:20 ny vakitsika, ianareo vehivavy ozy manekeny vadinareo tahaka ny nanekena ny tompo, zany hoe resaka mpivady ty resahany ty fa tsy hany no azavaintsika fa le zavatra tian'Andriamanitra ampitaina mba ho fantatritsika, satria hitodiky tsika hijery iza Jesosy le zanak'ondry tsy misy kilema zay nivonoana tamin'ny Paska. Ianareo vehivavy manekeny vadinareo tahaka ny anekena ny tompo, zany hoe ao anatin'ny fanambadiana zany de ny vehivavy tokony anaiky mandrakariva ny lahy, fa tsy tanterak'izay raha tsy misaintsaina ny Jesosy hoe tahaka ny anekena ny tompo. Fa ny lahy ozy ny lohan'ny vavy de tahaka ny Kristy ny lohan'ny fiangonana, ny lehilahy ny lohan'ny vavy de ohatra ny tehiteny hoe mira Kristy ny lohan'ny fiangonana. Zay fotsiny de afantarantsika ny zavatra tian'Andriamanitra ampitaina hoe raha vao miresaka lehilahy ny soratra masina de manambara mandrakariva ny Kristy zay, tsy voatery izany fa arakaraka ny contexte, fa misy koa le lehilahy nota zay resan'ny soratra masina ka hoe rehefa mahita lehilahy de hosoloana Kristy foana, fa hafa indray ny dikany am'izay vanim-potoana zay, fa amin'ny akapobeany vao miresaka lehilahy de miresaka ny Kristy. Ny lahy no lohan'ny vavy ozy tahaka ny Kristy ny lohan'ny fiangonana, de raha vao miresaka vehivavy zany de midikany miresaka ihany koa ny fiangonana. Ka raha vao mahita lehilahy tsika de mametra-panontaniana inona no ambaran'ny soratra masina mahakasika ny Kristy ao anatin'ity lehilahy ty. Vao miresaka vehivavy inona no ambaran'ny teny soratra masina mahakasika ny vehivavy zay azo lazaina fa fiangonana. Io fotsiny zany misy fotoanantsika lesona hoe raha vao miresaka vehivavy ny soratra masina matetika de miresaka fiangonana, satria ny soratra masina ke de milaza any amin'ny Jeremiany zao ihany ny vadinareo ozy Jehovah hoariny takan'ny lahy sy ny vavy, Andriamanitra sy ny fiangonana. Kanefa tsy afaka ilaza ny lehilahy, fa ny lehilahy koa nge mamborao anatin'ny fiangonana, fa ny fiangonana no amin'ny akapobeany io no vadin'Andriamanitra, fofo no vady ary io no vady apakarin'Andriamanitra andova ny fiainana mandrakizay. Ary zay no mahatonga antsika miresaka hoe ny vehivavy de midika ho fiangonana. Kanefa any amin'ny tononkirany Solomonina indray, tononkirany Solomonina ro tsara nge ny fanazavany, tononkirany Solomonina inona moa no azavaintsika le volana maizina. Any amin'ny tononkirany Solomonina 9, tononkirany Solomonina
toko fahenina dia ny 15 dia zao ny voasoratra iza moa io vehivavy mitsidika tony maraina izay tsara tare tahaka ny volana madio tony masoandro sady mahatahotra tony ny antokony miaramila mitondra fanefa volana maizina no azavaintsika iza moa io vehivavy mitsidika tony maraina tsara tare tahaka ny volana eto zany ny ilazany azy dia le vehivavy mitsidika tony maraina hoarina tahaka ny volana madio tony masoandro tsy mbola nazavintsika hoe inona ny dikan'izay fa misitona lesona voambolana fa raha vao miresaka volana ihany koa dia miresaka vehivavy raha ny tononkirany Solomona kanefa any amin'ny efesanina toko 15 vao miresaka vehivavy dia miresaka fiangonana eto le volana madio tony masoandro zany hoe le vehivavy mitsidika tony maraina ny dikany volana madio volana mangano hoany volana tsara tare kanefa le taona nomen'Andriamanitra mitomboka amin'ny volana maizina ny volana ho sika sady milaza vehivavy dia mitomboka amin'ny vehivavy maizina ny vehivavy nefa midika fiangonana dia Andriamanitra tehiteny amin'ny zanak'Israely hoe inona ny antony hidinako nanomezako anareo ty taona vaovao ty satria ianareo le zanak'Israely le nividiako dia tena fiangonana mitoetra ao anatin'ny Ezipito kanefa tsy avelako hipetraka ao anatin'izay Ezipito izay nareo fa hiasa dia ho avoakako tsy kelikely eo nareo mba ho tonga tahaka ny tiambaran'ny Solomona ty hoe ho lasa tsara tare tahaka ny volana madio tony masoandro ary zay ny fiafaran'le volana fenomanana io volana tsinam-bolana io tsy mijanona ho tsinam-bolana mandrakariva fa ao anatin'ny 14 andro izy dia mahay mazava tsy kelikely mandra-pahatonga azy ho feno manana tanteraka ary zay ny efena ny zava-miafina mahakasika an'le Paska hoe le fiangonana mitoetra ao anatin'le Ezipito tsy avelan'Andriamanitra hipetraka eo fa hiditra an-tsehatra izy ary zay ny antony hanomezan'ny Paska mba hanongotana an'le volana maizina na le fiangonana mitoetra ao anatin'ny famaizinana ho ataon'i Jehova ho tonga volana mazava ao amin'ny Paska tonga zany ny Paska ny zavatra andrasan'Andriamanitra amin'ny aloha dia tena afaka ny aizana rehetrarehetra tonga mazava mamirapiratra madio tony masoandro izy tsara tare tahaka ny volana ary zay tahaka n'Andriamanitra tehiteny amintsika kristianina io vao manomboka amin'ny Paska dia dinio vao anatin'le fiangonana angeny tena misy ny Ezipito satria nahoana tsy hita le fahazavan'ny tenin'Andriamanitra ao anatiny fa mitoetra ho mifandavana famarinan'ny tenin'Andriamanitra mandrakariva ary zay no mahatonga fampahoriana menjady amin'le fiangonan'Andriamanitra zay ny antony namaizina aloha ny zanak'Israely dia natao ahatsapa tanteraka mihitsy izy aiza ny toerana misy azy ka rehefa misokatra ny masom-panahiny dia mahita amin'izay izy amin'izay vanim-potoan'izay hoe hay ty zahay dia mipetraka tao anatin'ny fiangonana izay mitoetra tao anatin'ny ezina zany hoe tsy misy famarinany tenin'Andriamanitra nanadino ny famarinany tenin'Andriamanitra ary zay ny tokony andinihan-teny anaiky hivoaka hiala tamin'izay tsy famarinana izay ve mampieritreritra angeny Paska kanefa dia miandalana no anazavana antsika n'izany rehetrarehetra any satria ny teny faneva tonga amintsika indro ny aizina manarona ny tany ary ny Ezipito manarona ny firenena zany hoe le aizina manarona ny ty zao tontolo zao ty fa Ezipito manarona ny zanak'Israely kanefa ny zanak'Israely mira fiangonana kanefa le fiangonana koa midika volana dia tonga ny taona vaovao Jehova tehiteny amintsika mbola mitoetra ao anatin'ny Ezipito mandrakariva ny fiangonana tsy mety miala ao anatin'izay Ezipito zay na dia fantany aza fa tsy nambolana no an'izay mitandrina ny voaloham-bolana tsy mahafantatra fa izy mitandrina ny voaloham-bolana io ange dia ny olona hitandrina ny voaloham-bolana dia olona mibaradaka eo anatrehan'Andriamanitra hoe mitoetra ao anatin'ny maizina mandrakariva zay ka mila ny famonjena ao Andriamanitra men'Andriamanitra ny Paska somary sarotra ny lesona kanefa matoky sy mino fa fanan'Andriamanitra nokatra trany masom-panahintsika mba hatakarantsika izay tian'Andriamanitra ampitaina amintsika mba vahantsika mitandrina ny Paska araka ny tokony ho izy taona
efatra ambiroapolo sy roa arivo ary fadimy ambiroapolo ny volana marsa siry ny olona anaky izany fahamarinana zany. Vavatsika misaotranao Jehovah fa tsy mitsitsy fitenenana ianao, manambara aminay ny marina mandrakariva ary misy antony manokana zany, ary mataoko izay fa tsy tarehidraetra ianao fa merina anay ho am'loha ny tanteraka satria ny fandavana ny fahamarinana tenanao de tsy maintsy hitondra loza mandrakariva. Manondrafo amin'ny kristianina rehetra, amin'ny fiangonana, manondrafo amin'ny firenena, manondrafo tompo ao amin'ny olona zay mangetaheta ny fahamarinana manerina an'izao tontolo izao. De misaotra ray eo amin'ny anaranao Jesosy, amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manomana ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva.